Miarahaba anao ohatra ny tokolasy sy tokovavy manaraka ty fandarina zany malaza ity. Araka ny efa fantatsika dia miditra ao anatin'ny fanamarinana ny lisitry ny mpifidy ny olom-pirenena izay tanterahina eny anivon'ny fokontany ary mandritry ny 20 andro izany. Fa ho an'ireo afaka manao fanamarinana ny anarany ao anatin'izany lisitry mifidy izany dia afaka mijery amin'ny alalan'ny site ny CENI izay hitondran'izy ireo an'izay mety ho fampahafantarana amin'izay fomba fiasan'izy ireo amin'ny alalan'ny rindran-damim-baiko izay ampahafantarana ny mpifidy manao fikarohana ao anatin'ny internet izany. Ity resaka listim-pifidianana ity n'aiza n'aiza na le ary tamin'ireo fandrenesana ny vaovao maro samihafa dia betsaka ny fitarainana izay voaray ny aminy hoe manantona ny eny anivon'ny fokontany kanefa inona tsy ampidirina ao anatin'izany listim-pifidianana izany. Ao ihany koa ny amin'ny hoe efa nisoratra anarana kanefa rehefa tonga ny fotoana izay anaovana fanamarinana dia betsaka amin'ireo olom-pirenena no tsy ao anaty listim-pifidianana. Misy aza no miteny fa tao anatiny dia tao anatiny tokoa ary ara-dalàna ny fanoroatana rehetra tamin'izany listim-pifidianana izany, fa rehefa nafindra ao anatin'izay listim-pifidianana narafitry ny CENI izay dia miova ireo mombamomba na donné ny olom-pirenena tafiditra ao anatin'izany. Ny CENI moa rehefa nanatsahatra vonjimaika ny listim-pifidianana tamin'ny faha 1 volana aprily lasa teo dia nanambara fa nisy 9,000 sy 9 ireo anarana miverimberina izay hitan'izy ireo na doublon. Misy ihany koa mahery ny 3 hetsy tanoany na 300,000 ireo tsy fahatomombanana ireo voasoratra tao anatin'ny listim-pifidianana. Fa ankoatran'izay ireo olom-pirenena izay nanao fanamarihana teny anivon'ny voameram-pirenena mahaleo tena amin'ny sahan'ny fifidianana amin'ny alalan'ireo lista tonga eny anivon'ny fokontany na ihany koa amin'ny alalan'ireo lista izay azahana amin'ny site internet ny CENI dia mbola nahita tsy fahatomombanana ankoatran'ireo hoe olom-pirenena izay tsy voasoratra anarina ao anatin'izany listim-pifidianana izany. Betsaka arak'izany ny zoana olom-pirenena izay tsinotsiniavin'ny CENI sy ny fitondram-panjakana satria ny fitondram-panjakana moa dia mampiasa ny distrika sy ny fokontany eny anivon'ny rafitra eny hatramin'izay mety ho rafitra hafa ampiasain'izy ireo izay manao tantsorika an'ity CENI ity. Lasa tsy misy dikany ireo zon'ny olom-pirenena eny anivon'ireny fokontany ireny satria dia fandatsahana inina atao sy fahadisoana tsotra izao no ataon'ny voameram-pirenena mahaleo tena amin'ny sahan'ny fifidianana. Ireo fihetsiky ireo dia efa nampanaitra ny teo anivon'ny antoko politika indrindra ny antokotiako Madagasikara tarihan'ny Filomarka Ravalomanana efa naharitra ambolana maro izay ny amin'ny tsy mahaleo teny ity CENI ity ny amin'ny fomba fiasana dia voaporofo izy voamarika izy amin'izao fotoana izao ny amin'izay hoe goragora sy tsy mandeha amin'izay laona izany. Ahoana tokoa moa ny eritreretana raha toa ka fifidianana 8,400,000 izay nisy mpifidy manodidina 10 tapitrisa na 9,900,000 mahery tany hoany ny voasoratra anarina atao anatin'ny listim-pifidianana nefa rehefa manao fanavaozana tanteraka ifotony na refond total n'ity listim-pifidianana ity dia 9,600,000 électeurs na hoe 1,7 tapitrisa mpifidy no hany mba hita n'ity CENI ity. Hafahafa izany raha ohatra ka atao anatin'ny 5 taona latsaka tsy misy fitombony ny isa mpifidy eto Madagasikara. Amin'izay indray mbola betsaka ireo doublon ary tsy vitan'izay fa ireo tsy fahatomombanana teo anatin'ny fandraisana an-tsoratra an'ireo anaram-pifidy dia manamaloka an'ity refond ity. Zay amin'ny ankapobeny raha ohatra ka hoe listim-pifidianana no resahantsika sy ny taritra tao anatin'izay fanombohana fanaraha-maso ny lisitry mifidy nanomboka tamin'ny faha 17 volana aprily izay. Arak'izany ary dia mbola manaitra hatrany tsika ny olom-pirenena ny tokony hiazakazaka ho any amin'ny fokontany ary raha ohatra ka any amina toeram-piasana ka misy fahafahana manao internet dia afaka miditra anatin'ny site ny CENI isika arak'izay voasoratra amin'ny sary izao. Ireny dia ahafahantsika mitondra fanamarihana, mitondra fitaraina ary manitsy ny diso ihany koa sy mbola mampiditra izay tsy tafiditra ao anatin'izany listim-pifidianana izany ho an'ireo olom-pirenena izay tsy ao anatin'ny listim-pifidianana ho isika araka ny fanamarinana ombenombena. Fa momba ity raharaham-pirenena ity ihany, tany Morondava dia nabaribarin'ireo olom-pirenena ny fanahiniana nataony teo anivon'ny fokontany ary nandray baikon'ilay ramatoa DGI eo anivon'ny ministeran'ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana arak'izay fanambarany Filomarka Ravalomanana fa io no mampanao mission ho an'ireo chef fokontany rehetra mba hanodina izany listim-pifidianana izany ho an'ny tombotsoa ny fitondram-panjakana
mazava ho azy arak'izany dia handatsaka ireo zay tsy hifidy ny fitondram-panjakana ao anatin'io listim-pifidiana io ka hanarozo izany olom-pirenena izany. Fa zany misy aomenany lehibe pokotany zany ihany ko dia hitsirika sy hanamarina ireo mpifidy ny mpitondra fanjakana ary ampibotsina izany lisitra izany. Ny fanazava-kevitra nataona Andriamatoa Bibiango sy Andriamatoa Santatra tany Morondava zay ao anatin'ny fokotanin'ny Tanambao sy fokotanin'ny Morondava centre dia manamafy fa tena misy tokoa ny ketrika alabato ary fanahiniana tsotra zao handatsaka an'ireo olom-pirenena tsy ao anatin'ny lisitra mifidy ataon'ny CENI. Zao zany tonga ty amin'ny fivoriana ty satria zao amin'ny fokotany Tanambao Morondava. Gn'antony nampalahelo anakany n'antony an'isay fokotany Tanambao Morondava. Nanjery le listim-pifidiana nijery ny lista mikasika ny menakavy. Tsy ao anatiny zahay menakavy agnatin'ny lakoro raiky. Ino ny antony? Fantatsy ny be sy ny maro satria zao no en-tête de titre amin'ny timy. Mahery fo amin'ny fokotany Tanambao. Ka le avoary raha volandera sasomana ataon'ny CENI. Tsy nampandalova aminay CENI. Satria CENI fopy ro nandalo tsy tena izy mihitsy ro nandalo fa piasan'ny fokotany ro natao remplaçant, nandalo nandro passage, lafa zay ro absence, tsy nandalo ro après-midi, tsy agnaty liste zahay. Nataoko ny contrôle, vérification. Ino ary raiky? Nanino raiky tsy nisy roaty agnaty liste raha vao tsy hiariko ny marina tratsy. Ka iny reo fokotany tena manao erreur. Tsy contre. Tsy Bibiango. Zavatra hafa tsy mampalahelo fa zahay mba tokony ho agnaty listy anisan'ny mba olo hifidy aby reto. Zahay ao misy firy mianaka agnatin'ny lakoro raiky. Na ino aho dingagnina satria lese fokotany parti contre agnamiko. Ka le voara tsy problème dia misy zavatra zany. Zahay avao mifokotany Morondava centre ary ny zavatra hitako ao dia ohatry zao. Ny akamaroan'ny olona ao tsy voasoratra anarana rehefa manontany ao ka manao desante ao dia mivaly teny azy ao dia tsy anjaranao fa anjarany atao fokotany. Nefa rehefa tena diniako le izy, jereko le izy satria za mamadika ao isan'andro tonga ao maraina. Be da be ny anaran'ny olona tsy voasoratra ary ny anarako sy ny vadiko tsy voasoratra mihitsy raha tsy zany tonga tao namadibadika le izy tsy ao. Farany dia netiko ny karapanana ary ny anaran'ny fianakaviako dia tsy misy ao zay fatan'ireo mihitsy fa timo dia tsy soratan'ireo. Fa ny olona tena ao anatin'ny fitondrana daholo ny akamaroany voasoratra ao amin'ny fokotany io. Zay ny tena mana tokony mba hojerena akaiky mihitsy ny inona ny tokony atao hojerena azy akaiky fa raha zao mifandehana tsy tsisy raha ilamina mihitsy ny ao fokotany Morondava centre. Mbola manamafy sy mana-profo izany ny fanazavana nentin'Andriamatoa maro ny amina hoe samy hafa ireo isan'ny mpifidy zay navoaka ny CER na ny CENI amin'ny faritra tany Morondava, ny CENI amin'ny district tao Morondava sy ny navoaka ny CENI Foibe. Listim-pifidianana telo samy hafa arak'izany no misy enivon'ny Foibe, enivon'ny faritra ary ny district. Mbola midiky zany fa tsy fahatombanany lisitra ary tetika isina alabato sy fanodikodinana reo safidy ny olom-pirenena zay tokony handrainjara amin'izany fifidianana zany sy famerezan-jo ny olom-pirenena tsy verozo kanefa inina verezon-jo zay tsy nampidirina ao anatin'ny listim-pifidianana. Zaho vatako zao mihitsiny marina tenin'ny prezidanty io, zaho vatako zao no nanao sonia any famaranana Vonjimaika any liste électorale tamin'ny district'ny Morondava teto. Zao zava-nisy le 7 avril tao amin'ny radio Fanasina nanao débat miaraka président fokotany sy ny CER, zany hoe komity mpikarakara ny komitiny CENI zany agnivon'ny faritsy. Ny teny reo hoe ngany districtny Morondava 62%. Zay ny taon'ny fisoratanara. Le 11 avril andro talata, zoma le 7 talata le 11. Namarana ny lista électorale zay toiky izy nataona isonia kiraikiraiky agnatin'ny fokotany 80% atao agnatin'ny districtny Morondava. Dia ny teny koa ny sedy tamin'io hoe raiky amin'ny 50 isan-jato ro voasoratsy agnara agnatin'ny districtny Morondava. Dia ny teny ny sedy hoy ao tamin'io 51%. Efa misy pourcentage hoe samby hafa ao. Ny président au niveau régional ny CENI ny teny 62 tamin'ny zoma. Talata ny teny ny président CENI au niveau districtny Morondava 51%. Rehefa tonga i président Dady Ravelomana sy ny ekipany tariny ny tarahiny taminy zay tamin'ny lakamisy nagnafatsy ny
avy agny amy seni ny teny koa seni nasionaly ho an'ny districtny Morondava 56%. Gn'ay amin'ny roy ny zava-misy tahaka izao de efa ahitana taratra ny amin'ny hoe tena manam-pikasana ny hanao kilalao maloto zay hidongina hipetrahana ao anatin'izany fahefana zay, satria zany sisa no an'ny lala-toka ny fitondram-panjakana hahafaha mitazona fahefana. Fantatr'izy ireo tsara makony ny tsy fitiavany vaoaka ary ny ambesany vaoaka malagasy aminy amty fifidianany ity hoe hifampitady aminay reto mpitondra fanjakana reto, ary eo no ampisehoany vaoaka malagasy ny atao hoe latsabato famaizana ka maizana izy ireo tokoa ny mpitondra fanjakana, ary tsy ho averin'izy ireo amin'ny fitantanana ny firenena ka tsapan'izy ireo mialoha ny fisiany zany dia alabato, ary fanerena ny filompokotana, fanerena ny ben'ny tanàna ary fanomezana ireo moto zay corruption électorale na kolikoly ara-pifidianana, ny fanetsehana chef district sy ireo gouverneur ary tompona andraiki-panjakana zay notendrena hanina andraiki-panjakana eny anivon'ny faritra sy ny distrika samihafa eny de ampiasain'izy ireo avokoa mba hahafahany manamarina izay alabato tian'izy ireo atao zay sy ny fanodikodonana safidim-bahoaka izany. Nefa fahatsapana izany teri-dratsy izany ihany koa no hitan'ny KMF Knoe am'izao fotoana izao ka nametrahan'izy ireo fanontaniana amin'ny hoe mandeha makaiza ny raharaham-pirenena am'izao fotoana izao. Nambaran'izy ireo manko fa ny lanonam-panjakana eto sy eroa dia manamarika ho an'ny fikambanana KMF Knoe zay manabe ny olom-pirenena fa manararaotra amin'ny lafiny maro ny fitondrana ankehitriny. Voalohany izy ireo dia mifangaro ny lanonam-panjakana sy ny hetsika politika, raha zoina ny zava-misy de fa fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana no misy am'izao. Ary faharoa de hoe mampametra-panontaniana ny fandaniana mihoapapana am'ireo lanonam-panjakana ireny. Raha mihoatra amin'ny fahasahiranana lalina mianjady amin'ny vahoaka ankehitriny zay nona tsy mihinan-kanina, tsy misy asa ary mahantra sy maty torana eny amin'ny sehatra rehetra misy azy ankehitriny. Tsy mitondra any amin'ny fitoniana izao endrika fanararaotana zao ary voahitsakitsaka tanteraka ny demokrasia hoy ny KMF Knoe tamin'ny fanambarana zay nataony. Manoloana izany dia mitaky izy ireo ny fampiarana mitovy na fanafoanana ny fanambarana natao tamin'ny faha 1 volana martsa lasa teo, izay mandrara ireo hetsika politika atao ankalamanjana ka miverina amin'ny fampiarana lalam-panorenana sy ny lalàna mikasika ny famorim-bahoaka hoy ny KMF Knoe. Ny teo anivon'ny FFKM koa dia namoaka taratasy kely zay manao fanentanana ny amin'ny hoe mandraisa andraikitra arak'izay tandrify anao, ary izy ireo zay tena nanao antsoavo an'ny vahoaka malagasy arak'izay efa nataony zay ny amin'ny hoe nanapa-kevitra ny FFKM fa hanao antsoavo ho an'ny vahoaka malagasy ka tsy ny vahoaka ato anatin'ny FFKM irery ihany na ny vahoaka kristiana ihany fa amin'ny vahoaka malagasy iray manontolo mba ho zava-dehibe ny maha olom-pirenena azy ireo. Fa mbola niantso ny vahoaka malagasy ihany koa hiady fo ho voasoratra anarana ao anatin'izany lisym-pifidianana izany ny FFKM. Koavambe izany fehezantezany amin'ny hiady fo ho voasoratra anarana ao anatin'ny lisym-pifidianana, zany hoe tena metraka ho zava-dehibe ny amty lisym-pifidianana ity zay fitaovana ampiasaina amin'ny fifidianana ho avy eo raha nambarany eo anivon'ny FFKM. Adiditsika ny mijoro amariny anaranao raiso ny andraikitrao hoy hatrany ny fanambarana teo anivon'ny FFKM. Zany rehetrarehetra zany dia tsy tokony ho rano andamosiny ganagana ka avela andeha ho any fotsiny fa tokony hijoroany kandida, hijoroany ireo antoko politika, hijoroany ny olom-pirenena, hijoroany ny fikambanana sy ireo fiarahamonim-pirenena zay mety tsy manao politika kanefa manara-maso ny raharaham-pifidianana aminy ho avy eo ny amin'ny hanairana sy nisy ny ACC mba haka andraikitra, satria raha izao fanambarana KMF Knoe izao dia tonga amin'ny fanafoanana filatsahako vidiny Iandry Rajoelina zay tsy iza moa fa lehibehan'ny mpanantanteraka manao fitokanana amin'ny lanonam-panjakana eto sy eroa zay manao fampelezan-kevitra mialohan'ny fotoana ary mampifangaro ny volam-panjakana sy ny volana toko manitsakitsaka ny lalam-pandroenana akoatry ny demokrasia zay fanambarana KMF Knoe. Zany rehetrarehetra zany tetim-pangalaram-bato fanodinana safidim-bahoaka ary fanodikodonana sy kolikoly ara-pifidianana avokoa zay konokonono ny fitondram-panjakana am'izao fotoana izao. Mila mailo ianatrehan'izany vahoaka, mila mailo ianatrehan'izany ihany koa mpanao politika sy ireo mihevitena ho kandida ka tokony hanambatra ny heriny fa io tio ray manonja ary foto-kevi-dehibe hijoroana de ny amin'ny hoe tsy amerina ary tsy ikendry zay mbola hiverena ny mpandroba mpamodika firenena
ary mpampahatra vaoaka amin'ny fitantanana izany raharaham-pirenena izany intsony. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka anao tompo klasy tompo vavy nanaraka ny fandarantsika. Soratoko.